Ho toy ny ilay raharaha bazy toliara hatrany noho izay savorovoro izay misy eo amin'ny orinasa bazy toliara sy ny mponina any an-toerana izay dia fantatra amin'izao fotoana izao fa olona efatra no nahiditra ponjavonjomaika any an-toerana any. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny fisamborana ireo izay mpanohitra ny bazy toliara no tena iompanan-tsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Taorian'ny diaspora mpanohitra dia misesy ny fanambarana sy ny mety hetsika ataon'ireo mpanao politika izay manaitra ny sain'ny filoha frantsay mikasika ny zava-misy ao amin'ny Madagasikara ao. Ny farany herinandro teo izao dia nilaza i profesora Ralson Roger izay mpitarika ny ACS fa hilanja sora-baventy ihany koa izy ireo amin'ny fahatongavan'ny filoha frantsay ao Madagasikara hampahafantatra ny tsy fisian'ny demokrasia ao Madagasikara ao. Amin'ny fotoana hitsenana ny filoha frantsay dia haneho ny heviny ny mpanohitra mikasika ny demokrasia ao Madagasikara. Asa indray na avelan'ny handaniny hanatanteraka izany izahay na tsia ho hiteo ihany ho izy ireo. No hazavainy fa tsy misy intsony ny fahalalahana miteny sy ny zo maneho hevitra ao Madagasikara ao. Manaprofy izany raha nikasa hanao hetsika ny ACS teny faravohitra Antaninarenina ary Motelanosy dia nosakana ny mpitandro filaminana hatrany. Toy izany koa ireo zava-nisy tany toliara farany teo ireny ho hiatrany ity mpanao politika ity. Ankoatra ity hetsika ity dia milaza ny hanatitra taratasy eny amin'ny masovo frantsay ao Madagasikara ihany koa ny ACS tsara ny manamarika fa manao rano lava ireo mpanao politika sy ny olon-tsotra manao fihetsiketsehana sy mandefa taratasy eny amin'ny filoha frantsay tato ho ato izay. Andrasana moa izay mety ho vokatra izany satria inona fa tsy hipetra-potsiny manoloana izany ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy hanao izay tokony azony atao rehetra handresena lahatra. Mahakasika ny raharaha bazy toliara anisany santatra ny didim-panjakana MSCIA izay vao nahavaozana ny tetikasa bazy toliara. Araka ny fanazavan'ny minisitra tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andoniana Fontaine efa folo taona lasa ny taratasy ananan'ny bazy toliara mikasika ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ananan'izy ireo. Mila ampanarahana ny toetrandro na mizazoro izany. Efa mivoatra be ny toe-draharaha sy ny tontolo eto mantsy ho izatrany. Efa nanatona ny ONU izy ireo amin'izao dingana mila arahana rehetra izao ka aorian'ny fidinana ifotony sy ny fanadihadiana isan'ny ambaratongana. Raha tsy misy olana dia omena azy ireo ilay fahazahon-dalana. Raha tsy mbola mifanaraka kosa na misy fanontaniana na fanazavana ilaina dia tsy maintsy haverina any ireny. Misy ny atao taratasy izay tsy maintsy haverina atao toy ny karazan-java-mananay na miaina ao, ny isan'ny hazo. Mivoatra be ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena mikasika ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany izay tsy maintsy arahana. Hatao fitaratra ary ampiharina zato isan-jato amin'ny bazy toliara ny didim-panjakana Messi ho hiatrany ny fanazavana. Nitondra fanazavana mikasika ny sarina baobaby izay miparitaka ihany koa ny minisitra ary nilaza fa sarina baobaby tany tsy manam-pesitra ireny sary ireny ary miala roa andro vao tonga iny raha miainga avy ao amin'ny rano hiasan'ny bazy toliara. Tsisy mihitsy ny fitrandrahana anaty faritra arovana indrindra any anaty ala na noyau dure. Midika izany fa miezaka manaraka an'izay fenitra izay mba hisorohana sy fanontohinana
ireo vahoaka ampisehatra sy mpivelona any manodidina an'izay bazy toliara izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'izay raha bazy toliara izay hatrany moa dia nalaza be fa nitokona ireo zanadriaka izay manositra tanteraka ny hirosoana amin'izay orinasa bazy toliara any an-toerana izay satria ho ampagain'izy ireo fa tena fanointinana ny fiarian'izy ireo izany orinasa bazy toliara izany ary ho fakana ny tanin'izy ireo izay tanin-drazan'izy ireo izao fisiny orinasa bazy toliara izao ary isan'ny tsy manaiky an'izany ireo zanadriaka nanao fanambarana mihitsy moa izy ireo tamin'izany fa na ho isy raha mandrika aza dia tsy anaiky hatramin'ny farany ireto zanadriaka ireto amin'izay orinasa bazy toliara izay. Ka tao anatin'izay dia tsy niandriela ny mpitandro ny filaminana fa avy hatrany dia fantatra fa nisy ny voasambotra tamin'ireo izay lohandohany mpitarika amin'izay hetsika ho fanoherana ny bazy toliara tany an-toerana izay. Ka fantatra nandritra izay fa niakatra fampanaovana atao amin'ny fitsarana fianaran-tsoa ny alarobia 9 aprily 2024 teo ireo 4 mianadahy izay nosamborana tao toliara tamin'ilay hetsika fanoherana ny fisokafany orinasa bazy toliara ary nahiditra ponjavonjy maika any Ankazondrano izy ireo taorian'izay mba hiandry ny fitsarana azy ireo. Azo lazaina araka izany fa mafana ny toedra raha bazy toliara io amin'izao fotoana izao satria efa miroso amin'izay fisamborana izay moa ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana any ary izay rehetra mitarika olona hanositra an'izay resaka fisokafany orinasa bazy toliara izay angambany mety ho voasambotra avokoa raha izao ny zava-misy any an-toerana amin'izao no hojerena ankaiky satria efatra izao no efa voasambotra ary miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo izay nafindra any fianaran-tsoa moa ireto efatra voasambotra avy tany toliara ireto. Asa raha firindray no mety ho voasambotra aorian'izao fisamborana ireto efatra mianadahy ireto. Maro moa no metra-panontaniana manoloana an'izao fisamborana anireto lohandohan'ny mpitarika an'ireo olona izay hanositra ny fisokafany orinasa bazy toliara ireto any an-toerana any amin'izao fotoana izao no manao hoe raha izao no mitohitohy mety ahoana sy ahoana no mety ho trangan-javatra ho isy any toliara any. Mbola ho afaka hanohy ny hetsika fanoherana ve ireo zanadriaka izay milaza mazava tsara fa na misy fatiolona aza dia tsy hiemotra amin'izay heverin'izy ireo fa ho fiarovana ny tanin'izy ireo zay izy ireo sa hilavolefina ihany aorian'izao fisamborana olona any toliara manoloana an'izay fisokafany orinasa bazy toliara izay. Ka io indrindra isika rehetra amin'izao ary any toliara daholo ny masiny izao rehetra izao izay liana amin'izay vaovao resaka bazy toliara izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.